maro zany reo olona resy lahatra sy mieritreritra fa hoe sinema ataony fitondram-panjakana entina anakonana an'ireo raha maro samihafa zay mitranga misy amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenentsika. Ny mikasika ny ramatoa fisamborana ny ramatoa Claudine Razaimamonjy, ny zavatra azo antoka aloha dia ny hoe nanomboka tany amin'ny voalohan-dohan'ity taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity dia isan'ireo mpanolotsaina no ezahana nailika tamin'ny fomba rehetra ny mpanolotsaina Claudine Razaimamonjy tompon'ny hôtely Enivato. Zay zany zavatra anankiray no mahatonga ny olona eritreritra hoe sinema io satria izay vaovao zay dia mari-pototra ary noararotiny ny fitondram-panjakana ny HVM no lalovina ao anatin'izao toedra raha politika somary mafampana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra izay tsy mahafaly ny vahoaka amin'ny lafiny maro samihafa fa indrindra amin'ny fitantanana an'ireo commune izao fisamborana tampoka ramatoa Claudine Razaimamonjy zao. Tsy mino an'io fanapahan-kevitra io ny olona hoe ao anatiny indray mpimaso dia iova hevitra ny fitondram-panjakana, iova lalana ny fitondram-panjakana tarehany rajonary mampianina hery fa andray andraikitra sy hitondra ampiatra ny lalàna, ampiatra ny tamintandalàna eto amin'ny firenentsika. Zay zany mahatonga lay hoe fitenenana fa sinema ty ataony fitondram-panjakana ty amin'ny lafiny iray. Amin'ny lafiny faharoa ihany koa dia raha ny lojika politika ramatoa Christine Razaimamonjy dia ngezaka ny nitazona eo ambany vahoany HVM ny faritany ny Fianarantsoa eny. Manana mera maro mpiara-miasa aminy izy any amin'izany faritany ny Fianarantsoa sy ny manodidina zany. Raha lojika politika zany dia tsy manana tombony hiady amin'ny ramatoa Claudine Razaimamonjy ny fitondram-panjakana. Zay mbola mahatonga ny olom-pirenena maro mieritreritra fa sinema ity fisamborana ny ramatoa Claudine Razaimamonjy tetsy amin'ny Palais des Sports ty. Fa raha ndeha atao hoe sinema izy io, ndeha atao hoe resy lahatra tokoa ny fitondram-panjakana mikasika an'ireo antota taratasy sy dossier maro samihafa zay efa navoaka an-gazety, nivoaka tamin'ny télévision sy ny radio rehetra fa voaroroy amina kolokolo avolenta ramatoa Razaimamonjy dia apiatra ny lalàna tokoa ny fitondram-panjakana. Ny lojika zany dia izao, raha toka te andiso an'izay hevitry ny olom-pirenena zay ny fitondram-panjakana sy ny Bianco dia tokony tsy hijanona amin'ny ramatoa Christine Razaimamonjy ny fanenjehana sy ny fanadiadiana fa tokony hitohy. Ary fantatsika mazava tsara fa misy fiaraha-miasa nataony ramatoa Claudine Razaimamonjy tamin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa izay ministre ny ati-tany amin'ny afaka 27 orana 27 ora zany dia andrasana ny fentsony ny Bianco ndray kosa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa. Ary raha tena mandray andraikitra amin'ny fitondram-panjakana sy ny Bianco dia afaka 27 ora na afaka 4 andro farafatarany amin'ny fiafarany ty herinandro ty dia tokony misy gouvernementa vaovao, Prime Ministre vaovao mijoro eto amin'ny tany sy ny firenena satria tsy afabela amin'ny fanenjehana atao mikasika ny ramatoa Claudine Razaimamonjy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa izay ndray petsapetsa tao anatin'ireo raharaha fanodikidonam-bola mahavoatonontonina azy eny amin'ny Bianco reo. Nosamborona tokoa i ramatoa Claudine Razaimamonjy rehefa avy nijery ny lalao basketball fiadinany ny amboaran'ny filoha nionany ny ekipan'ilay tandapa izay namany akaiky sy ny TMBB tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina Omaly. Efa mahay volotratra tanteraka tamin'ny Tervaimanta amin'ny fipetra takin'ny mpamatsy vola mantsy ny fitondrana ka atao avokoa ity fihetsiketsehana isan-karazany ity anaporofony eo masony vondrony iraisam-pirenena fa miasa mafy izy ireo. Anantena ilay vola be ao anatin'ny FEC na famatsim-bola goavana mety ho azo amin'ny volana Jona ny fitondrana ka manomboka manadio ny tenany sahady. Ny Bianco izay nanodikodina ny fanambarany raha nampiantso ny mpanao gazety fa resaka fandraharana no nanenjehana ny ramatoa Claudine Razaimamonjy fa tsy ilay resaka tany Ambomamasina. Ahoana zany ny tohin'ilay raharaha Ambomamasina sady efa veran-javona ihany koa.
raha mitazana izany manomboka eto hoe maleo teny tanteraka ve ny Bianco sy ny fitsarana amin'ny asany ka hosa apiatra ny lalàna raha mitombona tokoa ny fanenjehany ity mpandraragoavany ity ary maninona ihany koa moa raha foazin'ny Bianco ilay raharaha na voaroroy azy tany Ambomamasina. Andrasan'ny mpanara-baovao ankehitriny ny fihetsika ilay loha olona avy any amin'ny faritra Matsatram-bony Rina Andriamandavisety manoloana ity raharaha ity mampanontany teny zao hoe efa manomboka miady hatrany ve ny ao an-dapa ao ka efa samy manenjika ireo izay ny ray lovita aminy. Samy mifanontany ihany koa mpanara-baovao hoe fisamborona tena izy sa horonan-tsary vaovao novokariny ny HVM Production indray iny ny toto-saina teny Mahamasina Omaly iny.